Omaly zay dia efa niaraka mivory tamin'ny ministera ny fahasalamana, ministère de santé publique zany a mijery hoe inona daholo ny fepetra raisina aloha mba azahoana tsy hidiran'ilay aretina eto amintsika satria io fantatsika fa ireny olona tonga amin'ny compagnie aérienne ireny no mitondra reny. Teo koa tsika dia nanomboka nanontany ny OMS hoe inona koa ny mesure tokony raisina ao anivon'ny OMS dia ao anatin'izay fepetra zay zany dia efa nisy atao zany hoe mesure nraisina alohany amin'ny aéroport rehetrarehetra zay tonga eto amintsika zany dia misy consultation rapide ao atao ary zay manana dodika hoe mety mahazanisa dia efa tonga dia ampidirina any amina zone anankiray na hôpitaly anankiray zany ho atao consultation beaucoup plus approfondie. Dia eo amin'izao fotoana izao zany tsika mbola mieritreritra ko satria misy matserahana amin'ny atao hoe ny OMS hoe efa tokony annulena ve volona rehetrarehetra vol direct avy any amin'ireny avy any Azia moa zany Chine raha zay no tena hoe jery avy any le épidémie no miditra dia eo am-panadiniana zany zay ka raha ohatra ka miteny ny OMS hoe tokony atao izy na itsika koa ary efa misy hoe tadiditra ty amintsika dia sy maintsy mandray fepetra aingana dia aingana fa zao zany no fepetra préventif anao atao nireo plana miala ny Azia sy ny miditra eto amintsika dia sy maintsy anaovana contrôle approfondi dia efa iarahana amin'ny ministère ny fahasalamana zany.